Halleloia. Miaraba antsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tonga soa ianao amin'izao andro maraina ny 7 ny volana Jona zao. Tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza sakafonao ara-panahy isan'andro. Halleloia. Loha hevitra amin'ity volan'ity azadiny fa ny fanjakan'ny lanitra, ary amin'ity herinandro ity tsika dia miompana bebe kokoa amin'ny fisainana izay tokony hananan'ny olona iray izay ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Raha ohatra ianao vao tafiditra eto dia mba soratany amin'ny komantera ny anaranao sy ny toerana misy anao satria mino fa hita olona ihany koa ianao ary izarany izao afatra izao. Halleloia. Hodiniantsika ny tenin'Andriamanitra androany dia ny ao amin'ny Filipianina 4:4 andininy 7:20. Filipianina 4:4 andininy 7:20. Ary Andriamanitra hanome anareo izay rehetra ilainareo araka ny haren'ny voninahiny ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ary Andriamanitra hanome anareo izay rehetra ilainareo araka ny haren'ny voninahiny ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Lohahevitra hodiniantsika androany lohateny moa zany dia ny hoe eritrereto ny fahabetsahana fa tsy ny fahampiana. Eritrereto ny fahabetsahana fa tsy ny fahampiana. Amen. Andeha aloha tsika hivavaka vetivety. Ray io amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy misaotra anao noho ity andro vaovao ity zahay. Sokafo ny fonay sy ny sainay handray ny teninao Tompo. Avelao ny fananao masina mpianatra anay androany amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy. Amen. Amen. Ry havana malalo amin'ny Tompo hitanao misy ady mangina ao an-toetsaintsika ao isan'andro san'andro. Tsy adiny vola fotsiny, tsy adiny toe-karena fotsiny, fa adiny fomba fisainana. Maro ny olona miaina anatin'ny fisainana hoe tsy ampy, tsy ahavita, tsy ampy ny vola, tsy ampy ny fotoana, tsy ampy ny hery, tsy ampy ny vitana. Ary hitanao rehefa maharitra izany fisainana izany dia lasa miaina ao anatin'ny tahotra ny olona iray. Matahotra izy ny ho very, matahotra ny ho laniny ny ampelantanany, matahotra ny ho tara, matahotra ho resy ny hafa. Izany ny ataontsika hoe toe-tsainy tsy fahampiana. Saingy manana vaovao tsara ho anao androany, hafa tanteraka ny fomba fiasan'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy voafetra ny harena eto an-tany Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny toe-karena eto amin'izao tontolo izao mihitsy izy anie. Tsy miankina amin'ny loharano-karenany. Halleloia. Tsy lany ny fitahiany. Tsy ritra ny fahasoavany. Rehefa mamaky ny Filipianina 4:4-7:20 tsika dia tsy milaza hoe hanome antsika arak'izay sisa tavela Andriamanitra. Tsia. Fa milaza hoe hanome antsika araka ny haren'ny voninahiny. Midika izany fa avy amin'ny loharano tsy mety ritra ny asan'Andriamanitra. Izany nefa tsy midika hoe tsy misy olana ny fiainana. Misy ny faktura alohantsika, misy ny adidy, misy ny fanamby sy ny sisa sy ny sisa, misy ny fotoan-tsarotra. Fa ny olona manana ny fisainan'ny fanjakan'ny lanitra dia tsy mijery ny olana ho lehibe noho ny Andriamanitra. Amen. Fatany fa lehibe kokoa ilay raina any an-danitra any. Fatany fa tsy taitra Andriamanitra rehefa misy filany eo amin'ny fiainany. Fatany fa efa hitan'Andriamanitra sady izay ilainy. Ianao ny izany resahany izany. Izany no mahatonga anao hoe manana fiadanana na dia mbola eo aza ny fanamby. Ao amin'ny ohabolana dia asaina manome voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra tsika. Tena mahaliana izany. Ny olona manana toe-tsainy tsy fahampiana mantsy dia milaza hoe hanome aho rehefa manan-karena, hanompo aho rehefa manana fotoana, hanampy aho rehefa voavany ny olako.
Tanao zany fa ny olana manana fisainany fanjakany lanitra kosa dia milaza hoe ahatoky an'Andriamanitra zao dian'izao aho, hanompo anazy dian'izao aho, hanome aho dian'izao, satria tsy ny zavatra eo am-pelantanany no hitokisana fa ilay Andriamanitra loharano ny zavatra rehetra. Amen. Andehantsika aka ohatra tsotra fotsiny. Eritrereto hoe efa nikasa hiala sasatra ianao amin'ny farany herinandro, tonga nefa ny namana iray mangataka fanampiana aminao. Ny toe-tsainy tsy fahampiana dia hiteny hoe tsy manam-potoana ahy, tsy manam-paharetana ahy, tsy manana hery ahy. Fa ny toe-tsainy avy amin'ny fanjakany lanitra kosa dia milaza hoe afaka manampy aho, afaka mameny fotoanako aho, afaka mizara ny heriko aho. Ary matetika rehefa manao izany ianao dia gaga fa vomaika ianao mahazo hery sy fifaliany bebe kokoa rehefa avy manampy olona. Satria Andriamanitra dia mahay mameno izay arotsaka ho fitahiana ho an'ny hafa. Amen. Noho izany dia misy fanampy kely ho antsika androany. Ity zany fanampy kely mba ho atao avy androany. Manomeza ianao zavatra anankiray, mety vola zany, mety fotoana, mety sakafo, mety fanampiana, mety teny fampahirizana, fa manomeza ianao zavatra izay mety ho notazominao ho anao androany. Ary rehefa manao an'izany ianao dia lazaom-ponao hoe manana mihoatra noho izay ilaina ny raiko any an-danitra. Tsy lany ny loharanon'Andriamanitra, afaka malala tananao satria Andriamanitra ny loharanoko. Amen. Amen. Alohan'ny hamarana antsika aloha dia andao antsika hanao fanambarana miaraka. Avereny miaraka amiko. Andriamanitra ny mpanome ahy. Tsy hainao anaty tahotra aho. Tsy ho tarihan'ny fisainana momba ny tsy fahampiana. Mahatoky ny famatsian'Andriamanitra. Misafidy finoana aho fa tsy tahotra. Misafidy fahalalan'ny tananao fa tsy fitiavan'ny tena. Amen. Amen. Makasitraka anao nanao an'izay fanambarana izay, ataovy latsaka ao am-ponao sy ao amin'ny fiainanao zany dia ho hitanao zany atao hoe mandeha amin'ny lanitra misokatra zany. Amen. Ndao antsika hivavaka hamarana antsika an'izao fotoam-pampianarana izao. Raha io mamelanay tamin'ireo fotoana izay niveranay fa izay rery no miatrika ny filanay. Misaotra anao izay satria ianao ny Jehovah Jireh, ilay mpanome anay. Esorao an-tsainay ny tahotra rehetra sy ny fisainana momba ny tsy fahampiana Tompo. Ampianaro izay atoky anao bebe kokoa isan'andro. Ampianaro izay ho malala tanana sy iainao anatin'ny fatokiana tanteraka. Mino izay fa ampy mihoatra noho izay ilainay ianao. Amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Makasitraka antsika rehetra izay niaraka tamiko androany. Ary averiko hoe raha nitahanao ity hafatra ity dia soraty eo amin'ny komantera hoe Andriamanitra ny loharanoko. Andriamanitra ny loharanoko. Ary aza dino no mizara an'ity fampianarana hanina sahazy ity ho an'ny olona izay mila fampahirizana androany. Hitasiaro anareo ny Tompo ary entiko fahasoavana sy famindrapona hanaraka anao amin'ny andro rehetra iananao dia toetra andro lava ao an-tranon'i Jehovah ianao. Mandram-piona indray dia rapitso miona indray tsika. Ampitiavana be dia be Dr. Rina ihany.